Ny zavatra nampanontany tena ny rehetra indrindra ampanao gazety zay manana engagement amin'ny vahoaka, manana resaka tokony atao amin'ny vahoaka fa tsy ireo mpanasoaso na ireo bloky zay tsy manao afa-tsy ny mpitondra tenin'ny mpitondra fanjakana, ireo bloky zay voavidy vola ka mamadika ny vahoaka, mamadika ny tanindrazana, mamadika ny fianakaviana, mamadika ny fiarahamonina, mamadika ny fanahiny noho ny vola kely. Ny mpanao gazety zay manana engagement manoloana ny firenena, manoloana ny vahoaka dia saika tsy nanakambara androany satria samy nanontany tena hoe inona no mbola holazaina, inona indray no mbola holazaina. Ary indraindray ara lasa lavitra mihitsy ny fanontanianany amin'ny hoe miteny moa milaza hitondra inona eo amin'ny vahoaka, satria any ny fanontaniana mipetraka ankehitriny namana mampatrika samy manontany tena ny mpanao gazety tompon'andraikitra, tsy le mpanao gazety voavidy hoa vahako tsara, fa ireo tompon'andraikitra manoloana ny vahoaka, ireo tena 4e pouvoir izay natao hitondra ny tenin'ny vahoaka marina, teny miakatra fa tsy teny midina akory. Zao mantsy namana mampatrika no zava-misy eto Madagasikara raha ohatra ka fitenitsika ao anatin'ny amin'izao atoandro zao amin'ny teny tsotsotra dia ny hoe samy mahatsapa ny malagasy na aiza misy azy na aiza misy azy fa mahantra izy, mahantra amin'ny firenena, sahirana amin'ny firenena. Ao atokantrano ianao dia tsy misy afatry kizikizitina ny mpianakavy, mifampijery dia mifampangarika, fampikitakita, satria ny antony tsy ary fomba, tsy tomombana na ny sakafo hohanina na ny filana andavanandro faran'izay tsotra indrindra. Tsy misy zavatra manjary ao tokantrano ary amin'ny ankapobeny dia tsy fampina no mameno zany tokantrano zany, ka na ny fitiavana tokony anjaka eo ampivady, na ny firalahiana eo ampenakavy, na ny fifanajana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka dia efa ambonambon-javatra sisa, fa amin'ny ankapobeny dia saiky anjakany ny fahasairanana, anjakany ny fahakisitinana, anjakany ny fangarongariana madinidinika, ompaompa kely indraindray zany hoe indraindray dia satry ivoaka n'izany tokantrano zany, satry aty ivelany mba anala azy kely, mba tsy ho tafahoatra loatra lay akizy tanana ka so de mifampikasika tanana ao tokantranao zay efa feno mameno ny tokantrano malagasy amin'ny ankapobeny ny fifampikasia tanana eo ampivady, fikapohana ankizy, eo amin'ny samy ankizy. Ny antony de tsotra, tsy misy ny feno, tsy misy ny zavatra ilaina, ny zavatra takina farana zay bitika. Ny ankizy mitaky écolazy, ny ankizy mitaky cahier, mitaky crayon, mitaky frais de saiky kitakita no azo, satria tsy maintsy edina kely zay vo feno na vo azo, rampitso, ravaka pitso, tsy misy afa-tsy ty aloha. Zany no fiainan'ny ankizy amin'ny ankapobeny. Raha matoa moa de fa antitra alohan'ny fotoana, na ny endrika na ny volo tsy vita araka ny tokony ho izy, ny mahavehivavy de fa tsy fantatra itsony, fa de fa raha mandeha amin'ny arabe dia zara raha misy mijery, satria tsy fampina no mameno ny tokantrano, tsy afaka mivelatra na ny ankizy na ramatoa. Rangamo moa dia menamenatra satria tsy mahavita ny adidy zay tokony atao amin'ny fianakaviana, dia menamenatra ka atosika ny tokantrano mba samy anao mandeha samy tady izay farany tonga any amin'ny fivarota-tena, tonga any amin'ny fangalarana, tonga any amin'ny fanaovana trafika sy ny sisa. Ao tokantrano zay raha sendra misy marary namana Patrick
ka miditra hôpitaly ianao, fiferotanaina tsy misy ohatr'izany, satria na hôpitaly privé idiranao, na hôpitaly mpanjakana idiranao, na dispensaire tsotra idiranao, dia vola zay. Vola zay. Vola izay. Karaha tianao ny hositrana na ny zanakao na ianao na mpianakaviana, dia efa mandeha mitady vola, mitrosa, mivarom-pananana sy ny sisa, satria tsy natao tsisy fitsaboana mendrika ho an'ny tokantranonao, ho an'ny vady aman-janakao amin'ny fiainana zay iainanao. Mandeha eny mivoaka eny amin'ny arabe ianao, lavaka ny atsasaky ny arabe, trottoir zany ny zavatra tsy mba eritreretin'ny malagasy zay manao lalana. Fa na aiza eto amin'ity Madagasikara ity ka misy manao lalana, dia tsy misy mieritreritra zay mba hoe trottoir andehanan'ny mpandeha tongotra. Ny fiarakodia mahamay, ny andehanan'ny 4x4, ny andehanan'ny fiarakodia, ny andehanan'ny taxi be, fa ny andehanana olombelona, andehanana tongotra dia tatatra, vatovato, lavaka. Tsy maintsy midina eny amin'ny arabe ianao, na sahirakirana ianao mandeha amin'izany, tsisy trottoir na aiza le anao eto Madagasikara na aiza. Zany hoe fahasahiranana. Miditra taxi be, ny fofona, mpangarom-paosy, ny chauffeur sy ny receveur tsy mahalala fomba. Zany hoe atsapanao zany, fa raha eto Madagasikara ianao no miaina, dia fahasahiranana no iainanao ao atokantrano, any ampianarana, any ampiasana. Any ampiasana dia ny harcèlement sexuel no mahazo zay vehivavy mba tsaratsara ho ampiasanao, na ministera zany, na fiasana banque zany, na fiasana privé zany, zay tsaratsara aloha de fa harcèlement sexuel mandritry ny fotoana maharitra, ka rehefa tsy manaiky ianao dia ositra voaroka, ary rehefa manaiky ianao dia mivarotra ny fanahinao. Rehefa tonga amin'ny farany volana dia fiferotanaina ny jirama, ny rano, ny trosana épicerie, ny karama zay vao azo dia 3 andro ihany na herinandro dia lany, ny charbon, ny écolazinakizy. Fahasahiranana zany no manjoan'ny malagasy manomboka voalohan'ny volana, miafara amin'ny farany volana dia ainsi de suite. Zay lay fantrana, zay lay hitan'ny Banque mondiale, zay lay hitan'ny FMI, zay lay hita amin'ny statistika rehetra. Mahantra isika, mahantra ny malagasy. Ary naiza toerana misy anao, na aiza toerana misy anao, akoatran'ny toerana hoe zay vitsivitsy eto amin'ity Antananarivo ity, mankany amin'ny City ianao, mankany amin'ny makany amin'ny Akora ianao, makany amin'ny Jomboscor ianao, no ahitanao andian'olona vitsivitsy zay mitondra sary eo, misy zavatra kely ao anatiny ao, vahiny ny akamarony, na gasy ambony zay vitsy de vitsy, fa ny akamarony de miaina ao anatiny zany fantrana izany. De rehefa tonga ny fifidianana na manamampatrika, de mba ohatrin'ny olona rehetrarehetra ianao, ohatran'ny olona manana zo, ohatran'ny frantsay mananjo, ohatran'ny amerikana mananjo, ohatran'ny italiana mananjo, nde mba hifidy filoham-pirenena, nde mba hifidy solombavam-bahoaka, aninona ampandroso firenena, ampandroso any Madagasikara, nde mba hifidy ben'ny tanàna, anamboatra lalana, hifidy solombavam-bahoaka, anao lalàna madio, anangana ACC itsara amin'ny tokony ho izy, anangana gouvernemanta anao ny asa ampandrosoana amin'ny firenena, ifidy filohan'ny repoblika ampandroso ny firenena, anaja lalam-pandrenana, tahaka ny amerikana mifidy Obama, tahaka ny frantsay mifidy Hollande, tahaka ny anglisy mifidy solombavambahoaka, tahaka ny mauriciana mifidy solombavambahoaka, de mifidy prime ministre, dia mandroso, hitanao maso pour lui. Zay olana hitan'izany pour lui zany tamin'ny 1970 dia jamby izy amin'izao fotoana zao, satria tsy nampoiziny hoe zao ve ny fandrosoan'ny olona, zao ve pour lui, zao ve Saint-Denis, zao ve Comore, zao ve Seychelles, zao ve Rwanda, zao ve ny firenena hitako 20 taona lasa. Satria ny olona ny fidy solombavam-bahoaka
tsy anjara vola rehefa tonga ny fifidianana prime ministre, tsy zara 5 millions amin'ny 1.10 sasany alina, satria ny olona tsy nifidy filohan'ny repoblika tsy anao afa-tsy zay tiany ny vadiny atao. Zay ny zavamisy, zay ny zavatra iaina ny vahoaka malagasy. Ny solombavambahoaka itondrana baoritra dia izarana vola 5 millions ifidy an'ity olona ty, satria i olona io nitiany madama. Fa enao am'izany raha pitso alatsinainy fa 1.10 ny volana itondra ny zanakao ao amin'ny institut dia milahatra efa 900 metatra aloha. Dia zay manambola mbola afaka misongona anao. Fa enao raha sendra accident zanakao ka tonga ao amin'ny zirara robika na eny amin'ny ravangetrena val, dia miomana amin'ny sérum, miomana amin'ny coton, miomana amin'ny alcool, miomana amin'ny vola omena amin'ny professeur. Fa satria maninona? Satria ny solombavambahoaka anao zay ny fidinao dia mizara 5 millions eny amin'ny antenimera-pirenena amin'ny 1.10 sasany alina. Satria maninona? Satria ny filohan'ny repoblika zay ny fidinao ampandroso firenena, ny filohan'ny repoblika zay ny fidinao nanao fianianana fa anondrotra ny fiainanao, ampiakatra ny karamanao, ampisy asa iasany zanakao mba tsy anaovan'ny makorel, ampisy asa ny zanakao lahy mba tsy angalarany, tsy foandrongony. Inona no ataony? Kaprisy ny vadiny no tanterahany, zay tiany ny vadiny tendrena. Mampalahelo namana mampatrika, sady mampalahelo no mampatezitra. Satria maninona? Tsy misy an'izany eto ambony tany, tsy misy an'izany eto ambony tany. Ka afaka miteny sika indraindray te hiteny anao, misy namana miteny hoe non, oka zay, oka kosa zay e. Satria maninona? Satria to mitabataba ianao, to faripeo ianao. Fa izao ny solombavambahoaka ny fidinao tsy tahotra, tsy enatra. Inona no atao an'ireo solombavambahoaka reo? Matory eo mizara 5 millions, mandray 5 millions mba hivarotana ny vatony aminao. Fa raha pitso ireo solombavambahoaka reo, andalo eo Analakely reo, andalo eo Anosy reo, andalo eo Tsimbazaza reo, fa tsy tahotra, tsy enatra reo. Ka eritreretinao hoe fa amin'ny andro anankiray angamba hoe raha vao mivoaka ho Tsimbazaza ireo solombavambahoaka reo ka misy olona 200 fotsiny miorakoraka azy eo ambavady eo hoe aiza le 5 millions, aiza mivatonay, avereny ny vatonay na latsaka ianareo. Fa angamba iova ty firenena ty, iova ty firenena ty. Raha amin'ny fotoana andalovany cortège présidentiel no misy olona anankiray fotsiny manangana pancarte eo amin'ny arabe, tsy hanonga-panjakana, tsy grève, fa anehoana hoe monsieur le président, zay ny fidy anao, fa tsy ny vadinao no fidinay. Fa mety tonga saina Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, mety tonga saina. Fa amin'ny fotoanandro zay andalovany Ramatoa Claudine amin'ny toerana anankiray, dia izy taxi be sa ibana amin'ny fiarakodiany, ivoaka ny ponina ao anatiny ka anao hoe madame Claudine, atsaharo ny fanodikodinana amin'ny volam-bahoaka. Fa raha misy zany tsy tabataba tsony na Ismaël Razafinarivo, na Pierre Holder, na Lalatina Rakotondrazafy, na Maurice Diavona.